fa nahatsiaro ireo fianakaviana ny arambona vokatra ny aitrano teny akadin'andrena Hauteville teny ny fikambanana ambalambahoaka fianakaviana ny arambona tokoa no tazana raha tonga ny tondra ny voatsirambony tanana ity fikambanana ity ho fanampiana azy ireo. Briky roa rivois ny ampy simenitra Valalasaka ireo no fanampiana netiny fikambanana ambalambahoaka anampy ny fianakaviana ny arambona tamin'ny aitrano teny amin'ny fokotany akadin'andrena Hauteville. Fanampiana izay entina anamaevanana ny fianakaviana amin'ny fanarenana ny trano izay rotika sy kilany afo. Dia amin'izao iaraha malala fa mifanarenana mafimafy dia tonga eto zahay amin'ny fikambanana ambalambahoaka mitondra an'ireto fanampiana ireto ialana tsiny satria ny renim-piay izay angadina anana sy viana ahitana an'izao zavatra izao dia i maître Nicole Andrianarivo Son mpanolotsaina manokana filoham-pirenena izay nanatitra ny fialan-tsiny izy fa tokony ho eto izy anatrika an'izao amin'ny maha-renim-piay antsika satria fotoana ohatran'izao ny ilana ny reny fa dia nomedidy amanandraikitra dia soloana teny eto izy fa dia tonga eto izay manatitra an'izao zavatra izao araka an'ilay fitenenana anjara biriky ny fikambanana entina anarenana zao zavatra zao avy amin'ny fikambanana ambalambahoaka iaraha malala moa fa itsika dia mameraka foana n'le hoe fihavanana firaisakina satria izay no ahafahantsika miroso. Raha tsy aivina dia ny 14 Oktobra lasa teo no mainy afo ity trano ity kila avokoa ny entana tao atokantrano tsy nisy kosa nefa ny naratra na ny ainana fohy. Amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fananganana indray ny trano ny fianakavian'ny Ramatoa Lali izay mpikambana ao anatin'ny fikambanana ambalambahoaka. Mbola fanadiovana aloha zany ny ainana aloha hatramin'izay ka hatramin'izao fa zao vao mikasanao amin'izay anarina satria fa mba misy fitaovana izay vao hanomboka mihitsy fa fanadiovana no natao voalohany. Efa nisy fa azo atao hoe tsy ampy moa zany dia tsy maintsy mbola miandry dia zara raha moa nisy an'ireto tonga dia vao maifaly isorana lehibe izy zany aloha nanampy anay tsy nijery fotsiny anay fa mba nanampy anay nijery anay hoe izao ny fahavoazan'ilay olona tany. Taorian'ny teny amin'ny fokotany akadin'andrina dia nidina teny amin'ny fokotany Andranomahery Akorondrano izay nitrangana aitrano ny faran'ny volana septambra ny délégation avy amin'ny fikambanana ambalambahoaka. Briky 5 isa kosa no natolotra tao anatin'ity asa sofaharoa no tanterahan'ny fikambanana ambalambahoaka ny zoma 13 Oktobra lasa teo.